Famonoana ny teratany karana tao Mahajanga, lehilahy 5 no tratra tao anatiny izany famonoana teratany karana izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny famonoana an'ilay teratany karana tao Mahajanga no tena iombanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Université Antananarivo tsy azo vezivezena ny toeram-pianarana rehetra Ambohitsaina, Ampefiloha, Vontovorona manomboka amin'ny 8 alina hatramin'ny 10 maraina ho fitandrovana ny fandriampahalemana. Mitarika amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery ny fandikana io lalàna io araky ny nambaran'izy ireo hatrany satria efa matetika ahitana trangana tsy fandriampahalemana foana eny anivony ireny université ireny. Commune Bezaha district-ny Betuika Tsimindray lasan'ny Jolahy ny vola 7 tapitrisa ariary lehilahy iray no maratra mafy. Ny alatsinainy 9 septambra hifoan'ny talata 7 septambra lasa teo iny toeram-pivarotana iray no nitafian'ny Jolahy mitambasy misy 2 novonoan'izy ireo tamin'ny tsatokantsy ny mpiambina avy eo novakina ny varavarana ka nahafahan'ireto olon-dratsy reto niditra ankiriny tao an-trano ary nambaran'izy ireo tamina basy ny olona tao an-trano. Lasa avokoa ny vola 7 tapitrisa ariary miaraka amin'ny firavaka rehetra. Mandreniranantsy ny mponina indrindra fa ireo mpandraharaha ao Bezaha ka manaitra ny tompona andraikitra hanamafy ny fandriampahalemana any an-toeranany manoloana an'ity firongatry ny tsy fandriampahalemana ity izy ireo amin'izao fotoana izao ka manao antsoavo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitondram-panjakana mba hijerena ankaiky ity toedraraha mahomay any amin'ity toerana voalaza ity fa tena mahomay ny tanàna ary mitebiteby ny vahoaka mahatsiaro fa tena sahirana ao anatin'izay fiarin'izy ireo zay vokatry ny afitsoko ny asa ratsy sy ny asan'ny Jolahy izay ka lasa tsy milamin-tsaina intsony ireo vahoaka any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Disadisa tany Tsirandrary ny distrikany Bekily lehilahy iray no maty tao anatin'ny fanafiana. Olona iray no maty tao anatin'ny fanafiana tao amin'ny commune Antanambao Tsirandrainy tamin'ity herinandro ity. Raha ny vaovao azo mbola tsy mety vita ny ady sy ny disadisa politika misy eo amin'ny ben'ny tanàna lany sy ny mpifanandrina aminy ary ny sombam-bahoaka lany any an-toeranany hatramin'izao. Nisy mpitandro filaminana teny an-toerana nandritran'ny fanafiana ka rehefa nanao hazo lava ny mponina dia tsy nanaiky hiala amin'ny toerana misy azy ireo fa mbola miandro baiko avy amin'ny lehibe raha ny fanazavana hatrany. Nandositra ny afina avokoa ireo vatandehilahy tao amin'ny commune Voatafika noho ny filazana avy amin'ny commandant Maria any an-toerana. Ireto farany izay nilaza ny talata lasa teo fa tompon'antoka raha misy fanafiana eny amin'ny commune kanefa izao niova ho fisamborana izao raha ny fanazavana azo hatrany. Tsy misy olona ankoatran'ny razan'ilay lehilahy maty moa ny tao an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny hazalambo misy any an-toerana raha ny loharanom-baovao voaray hatrany. Tena sahirana ny mponina any an-toerana any noho ny afitsoka an'izay disadisa politika izay lasa nivadika disadisa sy fanandrinany ny ray tanàna amin'izao ankehitriny izao ka tokony handraisana fepetra sy handraisana andraikitra izany rehetra izany mba hisoroana ny loza sy ny fihitarany ity disadisam-piarahamonina any an-toerana ity fa raha izao no mitohy dia mety ho maromaro ihany ny ho faty vokatry ny ity tranga izay miseho any an-toerana ity amin'izao fotoana izao ka eo indrindra no mahatonga anireo vahoaka any an-toeranany manao antsoavo amin'izay hoe mba tokony hijerena ankaiky izay maharary azy ireo noho ny afitsoka an'izay disadisam-piarahamonina izay lasa miteraka fifamonoana any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Engany ho voafehy ity raha ity fa raha izao tsy ho voafehy dia asa angambany mihanjo anireo mponina any an-toeranany noho izay disadisam-piarahamonina izay nivadika fifamonoana any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny famonoana an'ilay teratany karana tao Mahajanga tao. Roa lahy mpitarika posy mpitatitra entam-barotra mivezivezy isan'andro eo amin'ilay tranom-barotra mpamongady Voatafika ihany no nahavandoza nandatsaka ny ainy ilay teratany karana sy nandroba ny vola mitentina 4 tapitrisa ariary niaraka tamin'ny entam-barotra vitsivitsy teny amin'ny Fokontany Manga Mahajanga.
tsy azon'izy ireo nidivirana ny horonan-tsary azo avy amin'ny caméra de surveillance tao amin'ilay tranombarotra teo ampita. Olona telo hafa ihany koa no voasambotra mahakasika ity raharaha ity. Mpiray tsikombakomba tamin'ireo roa lahy izay nanao fanafihana ireto voasambotra ireto. Ny iray tamin'ireo mpiasa ao amin'ilay karana, ny iray mpivarotra ivelany ilay tranombarotra, ary ny iray olona nosokajiny ilay raim-pianakaviana ho zanaka an-trano efa mivezivezy ao matetika. Raha tsy hivina, matinovinona tamin'ny fomba fianabibina tao anaty trano fitoeran'entana teo am-pivarotany ny raim-pianakaviana teratany karana 17 taona tamin'ny 12 aogositra 2024 lasa teo iny. Andro atoandro be nanahary teo anelanelany tamin'ny 12 ora sasany hatramin'ny 2 ora sasany teo no niseho ity tranga ity. Tsindrona sy firazava-maranitra teo amin'ny tendany no namonona ilay raim-pianakaviana. Mbola misy olona hafa koa karohina ankoatra ireto efa voasambotra ireto amin'izao fotoana izao. Tena efa ratsy ny tany ary efa mivadika biby n'olombelona amin'izao fotoana izao satria na ny olona izay heverinao fa hatokisanao aza dia mahavita mamono mahafaty anao ary mahavita mivadika aminao noho ny fitiavam-bola izay. Ary ny ratsy moa tsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra izany tsy fandriampahalemana izany amin'izao fotoana izao, ka mipetraka ihany ny fanontaniana manao hoe noho ny tianan-karena diso tafahoatra ve no mahatonga azy ity sa noho ny asarotam-piainana amin'izao fotoana izao no mahatonga an'ireo olona sasany izay tsy valahara lasa manaonao foana ka lasa mamono olona tahaka an'izao niseho tao Mahajanga izao. Tena mampalahelo ilay toe-tsaina ny olona sasany izay sasatra ny mihary hisahirana mitady vola etsiroa mba hampandeha tsara ny fiainany, fa ny sasany kosa mitady hitangotsotro zao amin'izay hatsiambohan'ny tavany sasany zay fa tsy mba tia sasatra fa hitetika ny hangalatra sy hamono olona foana ny ao an-tsainy amin'izay tia kely sy tia vola malaky izay. Ka ny afatra mila mitandrina hatrandry ary mila melimely foana amin'ireo olona izay manodidina anao satria arakin'izay voalaza izay tsy lavitra anao ny fahavalonao amin'izao fotoana izao. Ka leo mitandrina lalandava izay mba tsy hitera-doza ho anao ary ihany koa mba tsy hampidi-doza ho anao sy ireo manodidina anao zay. Indrindra fa io resa-bola io dia tena mampivadika ny sain'ny zanak'olombelona mihitsy izy io amin'izao ankehitriny izao noho ny afitsoko ny hasarotan'ny fiainana izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.